vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asa amin'ny foravoravo amin'ny fofiany fifaliana iaonako amintsika menakavindray anio atao anatin'ity fandaharana sady fanetanana ity iresaka tsika androany mahakasika ny atao hoe fanomeza pasoavana manangana fanomeza pasoavana anao anatin'ity ray volan'ny fananganana ity tsika dia maro ny zavatra fandresantsika teto fa amin'ity herinandro ity tsika rapitso anio rapitso dia resaka momba n'izany atao hoe manangana fanomeza pasoavana andao aloha hivavaka tsika angataka ny fanahy masina dia ampianatra tsika ary hanoro lalana tsika ampianatra tsika zay zavatra tokony ho takatsika menakavy misaotra indrindra tompo anio izay dia hianatra indray ny teninao andray ny fampianaranao andray ny sitraponao mitenena aminay vangio izay ampaherezo izay vangio reto mpanomponao reto vangio izay tsirareny avy ary andray fahasoavana tsapa fahasoavana avy aminao mitenenena tompo favolona ihany izay mpanomponao amen amaky tenin'Andriamanitra isika anankiray izay hitondrako ny leson'androany manao hoe Korintianina voalohany toko faharoamby folo Korintianina voalohany toko faharoamby folo andininy faefatra manao hoe zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany ary zarazaraina ho samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany averiko indray mandeha zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany ary zarazaraina ho samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany izay tenin'Andriamanitra no akatsika lesona iresaka araka nefa nampitaiko teo hoe manangana fanomezam-pahasoavana misy fanomezam-pahasoavana karazany efatra izay ho resako amintsika eto androany misy ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy ara-panahy misy ny fanomezam-pahasoavana ara-tsaina misy ny fanomezam-pahasoavana ara-batana ary misy ny fanomezam-pahasoavana ara-pitaovana ireo no karazana fanomezam-pahasoavana anankiefatra ngeza be indrindra nomen'Andriamanitra antsika olombelona fanomezam-pahasoavana ara-panahy fanomezam-pahasoavana ara-tsaina fanomezam-pahasoavana ara-batana ary fanomezam-pahasoavana ara-materiel ara-pitaovana izany tsy misy olona nateraka ho vida zany eto ambonin'ny tany tsy misy olona nateraka ho pokaty zany tsy namboarin'Andriamanitra ho pokaty zany tsika fa ao anatin'ny olona tsirairay avy dia misy fahasoavana no men'Andriamanitra azy misy fahasoavana zay no men'Andriamanitra azy ary eto dia mampahery atsika fa ianao io dia tena misy fahasoavana ao anatinao ny afrikanina manana ny fahasoavana napetraka Andriamanitra ao anatiny ny aziatika manana ny fahasoavana no men'Andriamanitra azy ny européanina manana ny fahasoavana no men'Andriamanitra azy
ny Amerikanina manana ny fahasoavana nomen'Andriamanitra azy, manana fahasoavana isika, manana fahasoavana isika. Misy ny olona rehetrarehetra io na mainty izy na fotsy, na manana diplôma na tsy manana diplôma, dia misy zavatra ao anatiny ao, misy fahasoavana ao anatiny ao, ary Andriamanitra tsy miangatra zany. Izay zavatra mety tsy hananany sasany mety mba hananany hafa, izay hananany hafa mety tsy hananany sasany, fa ny fantatra dia nateraka hifameno ny olombelona rehetra, nateraka hifameno ny olombelona rehetra, ary misy fahasoavana ao anatin'ny olona tsirairay avy. Ny olana fotsiny ry havana dia zao: rehefa tsy fantatrao ny maharingana antsika, toy izy mivolaza Baiboly hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Tsy ny mpamosavy ny afaka mono anao, tsy ny fahavalony ny afaka napotika anao, tsy ny vola ny maharava anao, tsy ny vola ny mampahantra anao, tsy ny arena ny mampahantra anao, fa ny tsy fahalalana. Ny tsy fahalalana ny mapotika amin'ny fiainan'ny olona, ny tsy fahalalana ny mandrava amin'ny fiainan'ny olona, fa tsy ny fahavalony, tsy ny fahavalony. Rehefa tsy fantatra hoe izy ianao, rehefa tsy fantatra hoe inona ny fahasoavana anananao, dia possible ianao potika, possible ianao tsy afaka handeha lavitra. Rehefa tsy fantatrao ny fahasoavana ao anatinao, dia possible ianao imiezan'ny olona, possible ianao tsy havitana inona na inona, possible ianao tsisy ninina ho raisinao amin'ny fiainana raha fa tsy manana fahalalana ianao, dia tsy possible ianao handeha lavitra. Ambakain'ny olona, fietsifetsen'ny olona, le zavatra anananao indray ary ny exploiten'ny olona ary trandrahan'ny olona, fa tsy misy olona pokaty zany. Misy fahasoavana ataon'ny olona rehetra. Voalohany, ao ny atao hoe fahasoavana ara-panahy. Ina moa zany fahasoavana ara-panahy zany? Zany fahasoavana ara-panahy zany dia ohatra, ozy ny tenin'ny tompo mana hoe izao famantarana izao no anaraka azy aminy, ametra tanana ny marary izy dia ho sitrany reny, handroaka demony amin'ny anarako izy. Zany anisan'ny fahasoavana izany. Mbadiny io ngery havana hoe mametra tanana amin'ny marary fotsiny ianao, mametra tanana amin'ny marary ianao, dia manjavona ny fibrome, manjavona ny kistre, mametra tanana amin'ny marary ianao, dia ny olona ao anatin'ny olona 30 taona narary vavony, olona 30 taona narary vavony sitrana tanteraka ary nanjavona ny aretina, dia afaka soamatsara amin'ny alalana fametra tanana. Tsy hita hoe ahoana, tsisy ninona azonao azavaina amin'izany. Ny tanana mipetraka, ny vava mandroka devoly, dia sitrana io olona io, io olona lasa dalana rongony io, afaka. Fantatrao ny anaran'izany, fanomezam-pahasoavana ara-panahy. Tsy ny olona rehetra manana an'izany, tsy ny olona rehetra manana an'izany, fa misy olona nomena Andriamanitra an'izany. Fanomezana ara-panahy, entinay mambavaka le olona dia milamina ny tokantrano. Fahasoavana ara-panahy zany. Nametrahany tanana ny olona vao tamin'ny herinandro ambony zao nisy madama anankiray zay petraka ny Suisse, tena korotana be ny tokantrano. Izy moa tena niaiky mihitsy nanao adsoina paster satria nanao adalana tany a Madagasikara, napirafy, nijangajanga, izy ny vazaha ny vadiny, izy gasy. Dia nisy fotoana izy nanao vacances taty Madagasikara, dia rehefa nanao vacances taty Madagasikara izy, ny vadiny tany ivelany, ny vadiny vazaha, dia niaraka taman'olona, dia napirafy, dia nijangajanga, ohatrany niaiky izy, niaiky ny adsoina. No ny tonga tany Frantsa izy dia nisy olona nandefa sarina kany amin'ilay vadiny. Zao nataon'ny vadina ao aty miaraka amina lehilahy mampirafy mijangajanga, nentin'ilay olona le sarina alefan'ilay olona tany amin'ny vadiny. Korotana ny tokantrano.
anao divorce le rangaha tena korotana ambony ambany nisy fotoany vehivavy iny antso tamin'ny herinandro ambony mba afaka pasteur mikorotana ny tokantranoko very apotika amin'ny fiainako tena niaika ny adsokana nao adsona tany Madagasikara ekeko ny adsoko nefa ny tokantranoko tiako pasteur zao dia nitatary le vehivavy tsisy ninina nataoko akoatra ny vavaka ivavaka ho anao amindra fo aminao Andriamanitra amindra fo amin'ny vadinao satria le vadiny teny efa hoe tapakevitra anao divorce tsy zakako izy mivadiko ozy izy le vadiny fa misaraka tsika dia efa eo masoko izy pasteur izy miresaka amina vehivavy dia efa mampirafy dia efa tsy rarahiny fa andefasany message daholo vehivavy dia masoko izy tena hoe tsy maintsy misaraka dia efa nroany a pasteur ndany ianao mitady isany fa za tsy mila anao tsony dia nataony vavaka tsisy afa-tsy vavaka neto za moa ny teny taminy aza forcena izy hoa iti anao ary tsy azonao tambatambazana koa izy tsy azonao toniny fa alao vavaka ny ataotsika vita ny vavaka ny antso azy malomaraina dia zay ny zavatra nataony pasteur ny lamina ny tokantranonay mivady verina fifankatiavanay mivady najanon'le vady koa indray pasteur le divorce tena lamina zay pasteur fa le olona nandefany le olona nandefan'le sarindray ary pasteur ozy izy notoriny fa hoe manao diffamation publique dia le olona nandefany sarindray hoe hotoriny fa le olona nampiady indray zany hoe hotorina fa izy mivady mifankateo mba hito mambavaka pasteur mba tsy hitory an'le olona izy satria fianakaviana ihany olona kina ny tiako tenenina zany teo famizam-pahasoavana misy mpanompon'Andriamanitra mivavaka ho an'ny olona mametra tanana mandroka devoly dia afaka olo io miala ny demon'ny olo io sitrany olo io tsy ny olona rehetra manao an'izany misy fotoana ianao mametra tanana ny marary ianao olona tsotra io tsy sitrana ny marary mandroka devoly ianao tsisy devoly mihetsika sy miady zany fa raha vao ny olona manana fahasoavana no mivavaka ho an'ny olo io mametra tanana manao délivrance dia tsy maintsy sitra ny olo io ary tsy maintsy afaka tsy maintsy misy fahagagana satria izay le fahasoavana nomen'Andriamanitra ao anatiny dia le fahasoavana ara-panahy ny convertira olona manova olona mifokarongony zao olona mamolavo zao olona mpiteny ratsy zao vao mahenony toroteninao mihain'ny fampianaranao mihain'ny afatrao dia tonga dia miova fo io olona io fahasoavana ny anarana zao olona dala ao anaty fahotana ao anaty filibana ao anaty fijangajangana ao anaty fahotana faratapony mahen'ny toroteninao dia iny mpisorotoka iny lasa mpitoroteny iny le olona mamolavo iny le olona mpijangajanga mpiteny ratsy mpanompa olona iny lasa mpanompon'Andriamanitra evangeliste fahasoavana ny manova an'ireny olo reny anarin'ny ray aman-dreny ny olona io tsy miova anarin'ny dadatohany tsy miova maheny toroteny amin'le pasteur any am-piangonany foana tsy miova fa naheny indray mandeha ny toroteny'le olona manana fahasoavana tonga dia niova fahasoavana ny anarany fahasoavana ara-panahy fanomezam-pahasoavana ara-panahy ary misy karazan'olona manana zany famomezam-pahasoavana ara-panahy zany manao délivrance à distance amin'ny téléphone dia sitrany olona vao ankeo maraina ny vavaka ohatry zany vehivavy anankiray hiteraka izy efa ao amin'ny hôpitaly izy hiteraka tsy hay izay anazo azy na nisy famosaviana na nisy inona na nisy inona ny antsoany ray aman-dreniny dia niteny ana pasteur le misy zanako izy hiteraka fa fanitsitsitony tratran'le fanitony reny ohatrany hoe andro be sa iny nefa efa ndia hiteraka ao amin'ny hôpitaly dia mifanitony dia tsy vita hoe mifanitona fa mirediredy tonga dia le versainy reny nefa hiteraka dia tonga afa tia mba afaka makaty amin'ny hôpitaly ve pasteur izy mba hivavaka ho azy za hoa tsy afaka fa meo anaty telefona fotsiny izy hivavahako dia ny délivrena amin'ny telefona natao anatin'ny 2 minitra sa 3 minitra vita ny délivrance 3 minitra dia nitsahatra le devoly mikikika be le fanaratsy nampifanitsitsitona azy le
le fanananaritrarina azy le mikikika lasa verisaina satria izy tsy vita io fa nitsitona fa lasa mirediredy tonga de le tsy tompony tenandray afaka vavaka telefona misy fahasoavana ohatra zany tsy hoe pastera izy manana an'zany be da be pastera manana an'zany misy koa raha olona tsy pastera nefa manana zany fameza-pahasoava zany tiako tenenina fotsiny hoe fameza-pahasoavana ara-panany anarany zany zay ny teboka voalohany ary zay ny anisany ho ataotsika amty le hoe ray vola ny fananganana ity de famoazana indray ary fananganana indray lay fameza-pahasoavana nananao fa misy fameza-pahasoavana ao anatinao fa maty misy fameza-pahasoavana ao anatinao fa matory misy fameza-pahasoavana ao anatinao fa potiky mety matory mety maty mihitsy de ho atsangana mety efa pastera ianao vadina mpanompon'Andriamanitra na mpanao délivrance ianao mahatsapa fa maty le fameza-pahasoavana ao anatinao ho atsangatsika indray zay ray voalohany ny fameza-pahasoavana faharoa dia fameza-pahasoavana ara-tsaina misy karazan'olona tsy afaka mihitsy izy raha bika aman'endrika tena tsy afaka izy raha bika aman'endrika misy karazan'olona raha zay resaka raha-pana zany tsisy nininina iny tsisy nininina fatany fa izy ndray raha resaka saina de manat-saina mihoatra lavitra noho ny olona rehetra manana fahiratan-tsaina mihoatra lavitra noho ny olona rehetra ary raha misy zavatra tsy hain'ny olona zao ny mamahany io fa izy mana-tsaina tonga de ato ny mamahany io zao ny anaovana an'io zao ny anaovana an'io zao ny anaovana an'io ary io a misy am'reniny tsy hoe voatery efa olon-dehibe misy am'reniny mbola zazakely ankizy tanora any am-pianarana izy mitanany major de classe foana izy foana amin'ny voalohany ao am-pianarana ary naiza naiza fianarana alehany de mitana ny larana voalohany izy raha tsy voalohany izy de faharoa raha tsy voalohany de faharoa na fahatelo raha tsy voalohany de faharoa na fahatelo misy ankizy hitanao mihitsy tsy afaka amin'ny fianarana ary amin'ny larana fa 5 arivo foana ary amin'ny larana fa 7 arivo foana efa kaikaiky ny rambony ery ary na miezaka manahoana ary mianatra de tsy mety lasa larana voalohany zany fa le ankizy larana voalohany io na tsy de mianatra lesona manahoana ary de larana voalohany foana izy satria izy efa fahasoavana mihitsy ary fahasoavana ara-tsaina fahasoavana ny anatin'ny saina fahiratan-tsaina ary de tena maranitra izy any amin'ny examen tonga de dinganiny daholo fotsiny io 8e izy de manala CPE 4e izy manala BPC première izy manala bac azafady ary hitanao fa manana saina maranitra noho ny olona rehetra mahazo mention foana ary gagana mihitsy naiza naiza tany alehany rehefa dinianao ny bika aman'endriny misy fotoana izy tsy afaka akory amin'ny bika aman'endrika tsy afaka izy ety amin'ny fianakaviana tsy afaka amin'le lafiny araboly ara-panahy koa izy mety tsy afaka fa atao misaina izy tena mana-tsaina maranitra tena maranitra ary maranitra noho ny olona rehetra vao jereo ny fizika sy matematika io tonga de hitany io jereny fotsiny ny SVT sy ny histo geo de fa hitany io ato ny famohana an'ity de fa tratatatatata ary rehefa miresaka izy de hitanao olona mana-tsaina noho ny olona rehetra manana hevitra tsy takatry ny olona tsy mahatakatra izy takany daholy ary mihoatra lavitra noho ny olona rehetrarehetra inona le izy fameza-pahasoavana fa ty anatin'ny saina fameza-pahasoavana ty anatony loha ary afaka mandiny javatra misy an'izany angery havana amin'ny fiainana ary rehefa hain'ireny olona ireny mampiasa ny fameza-pahasoavana ara-tsaina io
ao amin'ny saina io dia io no hitahian'Andriamanitra azy, io no hitahian'Andriamanitra azy. Reny le hitanareny le olona ambony, olona directeur reny, directeur général tena hitany hoe manam-pahaizana sy an'ireny, manana toerana ambony reny, nianatra izy ary ny sainany azy ny nampiasainy, nanana fanomezam-pahasoavana mihoatra noho ny olona rehetra izy, nanana fahasoavana tao anatin'ny saina izy. Dia izay no mahatonga azy manana birao, ary misy olona tsy afaka andimby azy mihitsy, tsy azo dimbiasana mihitsy izy satria tsisy mahavitany vitany, tsisy mahavitany vitany. Fanomezam-pahasoavana ara-tsaina misy amintsika ireo mahatsapa an'izany, nanatsaina ihany taloha ary manatsaina mihitsy ianao hatramin'izao ianao mbola maranitra, nefa ianao maranitra fa tsy mety tafavoaka mihitsy amin'ny fiainana, ianao maranitra fa misy blocage, ianao maranitra misy amintsika ireo tena manana fanomezam-pahasoavana ara-tsaina, tena hoe ianao no mampiodina ny orinasa anareo, ianao ny pilean'ny PDG anareo, raha tsy eo ianao dia tsisy nininona mandeha amin'ny orinasa, nefa ianao tsy afaka amin'ny arabola. Misy amintsika mahatsiaro an'izany fa manana an'izany nareo menakavy, ary io misy fotoana tena hoe fianakaviana iray manana le fahasoavana ao anatin'ny saina mihitsy, samy manana le fahasoavana ao anatin'ny saina. Fa sangy mampalahelo dia zao, enonao hoe bloqué ianao, hoe inona ary ny mahatonga anao tsy afaka, zay ny mahatonga antsika averika any miresaka indray tsika amin'ity herinandro teny hoe fananganana fanomezam-pahasoavana. Ianao mahatsiaro fa ao anatinao le izy, ianao mahatsiaro fa ao anatinao le fanomezam-pahasoavana ara-tsaina, fa enona hoe tsy mety mitraka, enona hoe tsy mety mitsangana. Zay le hoe ray vola amin'ny fananganana ho atsangana ho veloma, ary ho ampianarina anareo hoe ahoana ny fomba hananganana indray, satria afaka atsangana, azo atao tsara ny manangana zay fahasoavana ao anatinao. Misy karazana olona fahatelo, ny fahasoavana ananandray sady tsy manana fanomezam-pahasoavana ara-panahy izy, no tsy manana fanomezam-pahasoavana ara-tsaina, fa manana fanomezam-pahasoavana ara-batana, ara-batana any amin'ny vatana indray ny azy ny fanomezam-pahasoavana. Zany lazaiko anao hoe tsisy olona vida zany eto ambonin'ny tany, tsisy olona nateraka Andriamanitra ho pokaty zany, fa zay tsy hananan'ny olona mety hanananao, ary zay tsy hanananao mety hananan'ny olona, tsy voatery hitsiriritsa ny hananan'ny hafa ianao, satria mety tsy omen'Andriamanitra anao mandrak'izay mihitsy, mety tsy omen'Andriamanitra anao mandrak'izay zay fahasoavana hananan'ny hafa, fa ianao no men'Andriamanitra ny enao manokana, ny enao personnel, zay natokana ho anao. Mety tsy mitovy ny andadafaranao, mety tsy mitovy ny any manodidina anao, sasany mety men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ara-tsaina, ny asasany fahasoavana ara-panahy, fa ny enao mety ato amin'ny ara-nofo. Raisiko ohatra, inona moa no nampalaza an'izany Michael Jordan zany, Michael Jordan zany mpanao basket malaza, vatany manana tay, manana lavana mihoatra noho ny olona rehetra izy, ary manana tanjaka mihoatra ny olona rehetra, mainty hoditra, volokoditra mainty, fa zany no anisan'ny mpanao basket malaza indrindra. Tsy napetraka Andriamanitra tany amin'ny sainy azy ny fanomezam-pahasoavana, tsy napetraka Andriamanitra tany amin'ny ara-panany amin'ny Michael Jordan, fa napetraka Andriamanitra tany anatin'ny vatana. Ary raha nisy olona nisa multimilliardaire na multimillionnaire dia anisan'izany Michael Jordan zany, tany no nitahian'Andriamanitra azy. Rehefa mijery ny tantaran'ny Cristiano Ronaldo zany ianao, dia Cristiano Ronaldo zany tsy afaka tamin'ny fianarana, migafy fotsiny izy ao ampianarana, tsy nahay ninina tany ampianarana, tsy nanana an'ilay fahasoavana tato anatin'ny saina, sady tsy nanam-pahasoavana ara-panahy, fa ny fahasoavana ny men'Andriamanitra azy tany amin'ny tongony, tany amin'ny tongony.
raha misy mpanao baolina iko izany eran-tany dia zany Cristiano Ronaldo zany, zany ry Messi zany. Tsy afaka izy raha ohatra hoe mety ara-tsaina mety eo any mety tsy fantatra fa tany amin'ny tongony nametran'Andriamanitra le fahasoavana. Zay no anambarako atsika hoe tsy voatery anana ny ananan'ny olona ianao. Ny olona mety manana saina maranitra, ny olona mety manana fanomezam-pahasoavana ara-panahy, fa ny ianao mety any amin'ny tanana ny fahasoavana ananao, mety aty anatin'ny vava. Ina moa ny fahasoavana ananampikabary? Mikabary izy tsy voatery manan-tsaina izy, tsy voatery manana ara-panahy, fa le izy mikabary iny. Ary lazaka andreo fa misy olona mikabary ny asany, dia iny ny mampidi-bola ho azy. Misy olona ny amin'ny langue, ny anatra langue izy, tsy dia manan-tsaina noho izy raha fa irata-tsaina, tsy mahay matematika sy fizika, fa ny langue ny vava ny men'Andriamanitra azy, enjany izy raha nisy pika. Dia iny izy misipika iny lasa nanao guidana touristique, lasa namanao guidana tourisme. Zany angely izy ao anatin'ny vavany le teny anglisy, ao anatin'ny vavany le teny frantsay. Zay no nomen'Andriamanitra azy, zay no nomen'Andriamanitra azy. Dia tena miasa ao anatiny le fanomezam-pahasoavana. Inona ny anananao rehefa mijery ianao sy tia oarana ny hôtesse de l'air na ny hôtesse amin'ireny mangazaingiza be ireny? Marina fa mety hoe ilaina eny ny diplôma, fa rehefa tena nao hôtesse ianao na ohatra zany dia tsy ny diplôma ny ilaina fa mibika manendrika io. Ary na atao anatin'ny fiangonana ary ilaina ireny. Matetika ny aty am-piangonana dia olona efa zokonjokony ireny ny sasany lasa groupe d'accueil, lasa manao hôtesse, lasa mampiditra olona efa zokonjokony. Fa ibika manendrika ao io ry tovavy, ibika manendrika ao io ilain'i Jesosy io, mba hampiditra olona, mba ho hitan'ny olona fa zany olona mivavaka zany misy olona tsara tare, zany olona mivavaka zany misy olona tanora, fa tsy hoe antitra daholo ny any am-piangonana, fa zany ny fiheveran'ny olona manko. Inona koa ny andaninandro amin'izay fivavahana zany fa andao aloha anao lavie, ny tena mbola tanora andao anao lavie. Inona moa dikely anao lavie? Andeha iliba ao anaty fahotana, andeha anao adalana, andeha ilomano anaty fahotana. Fa azonao tsara tare io, tanora tsara tare io aseho mihitsy eo ambaravarana, amin'ny maha hôtesse ianao, maha groupe d'accueil ianao, azafady fa afaka mitsangana ianao, azafady fa tsy ho anataon'ny olona antitra ny fivavahana. Fa zay na dia mitsara bika sy tsara tare raha manompo ny tompo. Ary lazaiko anao fa misy olona voatarika hivavaka ho ao amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny atsara tare anao sy ny fatandroanao. Azo ampiasaina tsara ny atsara tare amin'ny asan'ny tompo. Ohatra n'ireny fampiasana zava-maneno ireny, sasany mitendry gitara basy nampirindra tsara ny hira, sasany mitendry batterie, sasany mitendry clavier, sasany chorale, samy mampiasa ny fanomezam-pahasoavana. Ny anao indray ny atsara tarehanao fa tsy midika ho zava-kafo zany. So dia misy olona mandray zava-kafo zany angamba paster zany izy dia taritina mibika manendrika indray zany ny olona hivavaka. Non, tsy zany ny teniko. Fahasoavana anananao dia entinao hanompo ny tompo. Atongavan'ny olona amin'i Jesosy, ohatra ny olona mitendry gitara basy, ny sasany mitendry chorale, mitendry clavier, ny sasany mpihira, sasany chorale. Samy fotoaman'olona ao amin'i Jesosy daholo zany. Samy fotoaman'olona ao amin'i Jesosy daholo zany. Fanomezam-pahasoavana. Ohatra ny pasteur Tina Randriary Malala zao. Raha i pasteur Tina Randriary Malala ny sainao hihira, ka hitarika hira ka hanao chorale, tsy hany mihitsy tsika. Tsy hany tsika ary tsy possible
ifaninana amina koralina mihitsy tsika nahiry raha tsy hoe nga hoe anao kolikoly de mba hoe io ary fa de manao kolikoly anao fa raha hoe hira tsy afaka ianao nefa jereo fa misy karazana mpihira eto Madagasikara lazako ohatranao fa tamin'ny propagande reny nikarama amina miliara mpihira izy artiste izy fa tamin'ny propagande reny miliara ny karamana manao propagande satria zay rehefa soavana mety tsy afaka izy ara-tsainy tsy afaka izy tany ampianarana mety tsy manana fanomezam-pahasoavana ara-panahy izy fa atao amin'ny vavany atao amin'ny lelany atao amin'ny feoany tsisy olona pokaty zany rehefa hainao ny manokatra manangana manetsika ny fahasoavana nananao io dia io nitondra fitahinao anao za nahita zalahy mpivarokena zay tao Andravoahangy taloha zalahy zay tsy dia mahay manoratra ohatran'ny classe de T3 angamba izy ny miala nianatra tsy mahay manoratra fa mahay mampiresaka ary io tsenan'io io enomby amidiny io na maivy elona ohatriny ahoana ara ny ombony ka etsy misy enomby matavy tsara etsy akaiketsy dia mifandrombaka ny olona mividy hena eo aminy aiza ozy ianao ny lakileny izy dia mahay mampiresaka ny vava mahay mampiresaka zay olona tonga eo tsy maintsy mimeme zay mividy eo entanao aminy tsy maintsy mitsikitsiky tonga eo aminy daholo ny olona mimetsena etsy matavy ny henany etsy tsara ny entana amidiny le akira etsy fa tsy mahay miresaka tsara ny entana amidy fa tsy mahay miresaka tsara ny entana amidy fa miavonavina monjomonjy le an'le zalahy ty mahalany omby eo amin'ny 3 isan'andro izy satria miazy eo amin'ny vava ao amin'ny vava no miresaka tsy hoe mora no ny aniafa ny entany no fa mimezam-pahasoavany dia le mitsikitsiky dia le miteny dia le miresaka mila voaraintsika izany fampianarana zany mila voaraintsika izany fampianarana zany any amin'ny vatany any amin'ny tenany ao amin'ny nofony any sasany fa mimezam-pahasoavany ary ny fahefatra farany fa mimezam-pahasoavana ara-pitaovana amina fitaovana misy olona zay mihitsy nomen'Andriamanitra fahasoavana amin'ny lafiny ara-pitaovana izy ny azy indray dia atao amin'le fitaovana ny tena manana karazana fitaovana izy manana karazana trano maro misy olona ngery havana tena ambinina trano mihitsy ambinina fiary misy olona ianao izy miresaka mibadabada fotsiny izy miresaka tsy hitana hoe inona ny tena zavatra resahana tsy mahay mandahateny tsy mahay miresaka ozy izy tsika hoe le nandranandra reny nandranandra nefa jerenao ny tômôbiliny manana tômôbilina tsy latsaky ny 3 anazy daholo ny tômôbila miasa national taxi be firy inoniny nefa raha vao miresaka zany olona zany tsy hitana hoe inona ny resaka ataony fa fanomezam-pahasoavana ara-pitaovana ao anatiny eo le fahasoavana ara-pitaovana manana trano izy etseroa manana orinasa etseroa fahasoavana daholo zany le fanontaniana mipetraka dia hoe inona ny fahasoavana nananao inona mba mahalala avianao hoe inona ny fahasoavanao anatinao fa tsisy olona nateraka ho vida zany tsisy olona nateraka ho pokaty zany tsisy olona nateraka ho tsisy ninininy zany fa misy zavatra daholo eo anatinao na ianao manana fanomezam-pahasoavana ara-panahy rehefa tsy manana ara-panahy ianao tsy maintsy manana fanomezam-pahasoavana ara-tsaina rehefa tsisy ara-tsaina ianao tsy maintsy eo amin'ny vatanao ao amin'ny tenanao fanomezam-pahasoavana nananao rehefa tsy anananao reako telo dia tsy maintsy ara-pitaovana ary misy olona ao anatin'ny fiangonana nataon'Andriamanitra mpamatsy ara-pitaovana fotsiny izy mpamatsy ara-pitaovana za mahita an'izany mihitsy ao am-piangonana misy aho
raha resaka saina izy tsy de tena hitana hoe ino miresaka izy tsy tena na mipoziny zany olo zany hitanao ohatra mipoziny olona tsotsotra poziny olona tsotsotra ara-panahy koa izy ohatrany tsy hitanao de fa mamme volo zany tonga de mamme 40 millions mamme volo zany tonga de misy fotoana 60 millions tonga de mamme vola ara-pitaovana mihitsy ho ary ny asan'Andriamanitra tia tolotro zay mihitsy azy le fahasoavanao anatiny manome zay ananany ary atoton'Andriamanitra ao amin'ny daholo ny arena rehetra atoton'Andriamanitra ao amin'ny vola jerenao izy tsy afaka mihitsy rehefa miresaka na miteny tsy afaka amin'ny zavatra rehetra tsy afaka fa ato amin'le ara-pitaovana de tonga ho azy eo io ary tsy ahoana tsy hita hoe ahoana tsy hita hoe ahoana fa de tonga ho azy eo aminy eo zany tompokony atao fahasoavana inona ny enananao inona ny tsisy an'izany olona hoe miteny hoe tsisy za tsy manana pastera nandray ary fa ao anatinao olo izy fa matory ao anatinao olo izy fa maty ao anatinao olo izy fa tsy foazinao ary zany no mahatonga antsika nyty le hoe fanangana atsangana le ara-panahy atsangana le ara-panahy atsangana le famomezam-pahasoavana anangana famomezam-pahasoavana mila atsangana misy zavatra tsy ananan'ny hafa fa anananao ary samy manana daholo ny olona rehetra ny olona any ambanivohitra manana fahasoavana ny olona nanana diplôma be da be manana fahasoavana ny olona mainty na olona fotsy na zarazara manana fahasoavana mety ho bangaridany ianao fa manana fahasoavana fa le izy ny mahatonga anao ozy izy ianao hoe za tsy manana ianao fa mety matory manana ianao fa mety ho maty ary zany ny amporosiako anao ndao atsangana ndao velomina ny fahasoavana ao anatinao fa ianao tsy olona pokaty zany ianao tsy olona vida zany ndao tsika hivavaka isotra ny tompo misaotra indrindra tompo fa de faly zay a afaka nandraindray zany fampianaranao zany a matoko zay efa tombadika zany fampianarana zany dia hifondray ny ara-panahy reto olona reto hifo ny fahasoavana ao anatinao misy aminay tompo tena manana fahasoavana lehibe fahasoavana lehibe fa maty ao anatinay eo fa za matoko fahazondray ny fotoana zay ananganana izay fahasoavana nampitainao zay misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Yeny ariavana zava-dehibe zany ny mbola ny ao anatsika teto indray androany a fa le zany mampafantaratsika fa amin'ny sabotsy ho avy izao dia zay mihitsy no loha hevitra angezabe ho raisitsika eto manangana famomezam-pahasoavana manangana ny fahasoavana efa maty ao anatinao tena loha hevitra angezabe io ho atsika piny ho atsika mpanompon'Andriamanitra mety efa mpanompon'Andriamanitra etinao ary nahatsapa mihitsy hoe misy fahasoavana ao anatinao misy famomezam-pahasoavana ao anatinao fa vokatry ny fiverenan-dalana vokatry ny fanafitonana tao am-piangonana vokatry ny fangatsatsiahana ara-panahy dia eninao matory le famomezam-pahasoavana eninao maty le famomezam-pahasoavana eninao hoe tena nanjavona le famomezam-pahasoavana ao anatinao mety famomezam-pahasoavana ara-panahy io famomezam-pahasoavana ara-tsaina io na mety famomezam-pahasoavana ara-batana io ao anatin'ny vatanao na famomezam-pahasoavana ara-pitaovana io fa eninao fa maty dia ampifaliana ary amin'ny foko ray manontolo anasako ndray atsika amin'ny sabotsy ho avy izao anarika nyity fotoana lehibe izay andraisantsika mihitsy ary tena andraisantsika mihitsy ity fampianarana zay
anangana tanteraka ny ara-panahanao ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao sabotsy 25 novembre amin'ny 6 ora maraina tsy diso manerana ny trano fivavahana vahaony oloko no anatanterana nytsay fotoana lehibe manangana fanomezam-pahasoavana amin'ny 6 ora maraina tsy diso io fotoana io indrindraindrindra eto amin'ny 3 frère ndefa nambojanahary namongote eto Jerusalema Karobato ambany atsimo commune ary eto amin'ny temple de la foi bypass eto amin'ny rond-point Mbomanambola no misy ny temple de la foi vahaony oloko bypass io amin'ny rond-point Mbomanambola enao manontany olona dia mibadika kely eo no misy azy ho foazitsika ary ho tsangatsika indray ny fahasoavana ao anatinao ao ho tahin'Andriamanitra tokoa. Tena tsapako mihitsy zany le efa matao délivrance avy tsapako mihitsy tsy dia hoe nitako no nanaikitsanahako tsony le tato amin'ny foko. Fanafody avao ray borsa amin'ny anao. Fanafody avao ray borsa. Dia inona fiantsaikan'izay le fibrome atao aminao zay? Dia izay mandeha raha zay. Ny vonto be zany kibonao tamin'izay? Ianao ary mitéléphoné anao pastera dia tonga dia alaiky ny tananao. Tananao ny délivrer? Ie, dia mipetraka. Dia tonga dia henonao ny zavatra miala mihitsy? Mihitsy. Dia tonga dia nihena tamin'ny fotoana? Tena nihena. Dia le raha tonga dia nijano? Jano. Narary tsy nahatsiaro tena zany dia olona nina paraky nangatahako paraky dia zay zany nampisindra efa herinandro zany tsy nisotro rano tsy misakafo. Dia le mivavaka le eny dia le atao délivrance reny ihany zany ny délivrance nataoko fa mbola tsy nanao délivrance hoe imbetsaka. Fa le délivrance fao be le makena aloha reny? Dia reny ihany zany ny ataoko. Dia tatio arina lasa niala tsy kelikely. Afaka tanteraka ianao zany anaba? Tena sitrana tanteraka? Tena sitrana tanteraka. Alleluia. Dia raina ny toko. Dia narary foana, narary kibo mihinana sakafo dia izay sakafo haniko zany dia iny ihany no avoakako rehefa mandeha makany amin'ny WC dia tao anatin'ny 2 volana zany nisehon'izay zavatra izay dia efa nandeha dokotera dia nakaty zay talata dia atao délivrance dia vao vita ny délivrance taty dia sitrana le izy tena afaka tsy miverina intsony dia le zaza zao hito izy hito